Bekory FM mandolotra anao mandritra ity herinandro ity. Tololasa valifaty nosoratany Tefy Arijao Andriamparany. Nirina Arliva Olaravaka Laira Kotoarsoa Nofy no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanana tosa merci. Antfaru. Ka inona ny vaovao Razafara? Tsy misy vaovao le Sergal fa ty tolombaoko ty zao no malaza. Ary aza tao an'izany galigaly zany aka. Nareo malagasy mantsy tian'io anaranara-pietaka io. Asa na za mainty be no ataonareo hoe galy na za sona galy? Ka zany no alalan'ny olona nareko. Fa iza marina aloha tena anaranareo ty. Ay ve, Bongo Diouf. Bongo no tena fiantsoa any aminay any. Ka hoana? Mandeha tsara ny fanomanana ny tolonao? Mandeha tsara araka reny toromarika Rakov reny. Atao zay apiko ny malagasy mba hanamora ny fomba famonoana azy. Nareo kosa aloha hatramin'ny rahanao tamin'ny Dragova ohatry ny hitako mety ny fiainanareo Nareo koa mba halalako. Marina tokoa ve hoe tsy baiko avy any amin'ny mpitolo lany andrenivohitra any ty fivelomany ty? Marina izany ka. Re Ravoangy Raseta tsy manome baiko zany fa tetikady entan'ny Frantsay samborana an'ireo fotsiny io. Raha andray zany. Fa zao Razafara, ho avy any aminao rapitso Rainivelo. Le mpanandro malaza ty amin'ny tanàna iny. Misy resaka ifanaovanareo aminy de aorinan'izay ento any amin'ny toby efa voahomana ireo mpitolona mafatrapo. Marina zany raha ny vinavina matsy de tao hoe amin'ny 7 mars anapoko ty raha ty. Zay ihany no tena miatsoko anareo ary mailomailo mivoaka ny trano sao de misy mahatsikaritra eo De zay rabeza. Tonga ny fotoana tsy maintsy manantsika. Fa zao resao mangingina amin'izay ny tolona monjy ny toerana iomanana. Tena raikitra zany izy ty efa betsaka ihany mantsy ny zalanina anaiky. Tena tsara zany. Ela ka azo fahaleovatena amin'izay tsika zany ko. Aza mbola misioka aloha ny tolona aza tsy manomboka akory. Ka tsy maintsy mahomby io ajaina tsara fotsiny ny toromarika omeniny avy any ambony. Ary le zanaka olahy iny ahoana anivony. Miaraka amintsika ve sa ahoana? Nzaka ve? Miaraka amintsika isika. Saingy ho avy manaraka. Mety ve? Ianao ihany inge io raha azonao antoka izy hoe tsy mivadika tsy maninona mihitsy. Atokisako ny ainy zanako lahy iny tia. Mety zany. Fa zao ahoana zay? Ataovy hoentin'ny zalahy fitaovam-piadiana any amin'ny any. Toy ny kalaza, lefona raha misy. Efa fantany tsara re zany De tsy maintsy mandeha ve zany ianao Rinjaka? Tsy maintsy mandeha kino ny tandrazatsika. Tena matahotra Rinjaka. Inona ny atahoranao Ka tianareo iatafikako. Olon-doza ingero Frantsay sy Senegal reo Tsy atao masaka anankizy zany Tsy mbola nisy olon-doza na resy olom-banona zany. Be da be inge zay ny miaraka any Tsy haindringa le fiteny hoe zay be ny basy. Ny akanga maro tsy vakinam-bo mba fantatrao hoe firy moa ny Frantsay sy Senegal eto amintsika. Tena tiako Angamba tsisy amanaly ny kory raha be indrindra nefa sika tapitrisany. Raha gasy zato hoe miady amina vazara de tsy aresy. Fa na de hoe mahery vaika aza amin'ny fitaovana. Marina ke zany fa zao koa Rinjaka. Ahoana? Matahotra ny galibe mandala eto tanàna izy. Zao atao raha vao henry hoe any izy de mandehana mandositra de miafina any Andravabato le natoroko anao iny. Aza matahotra ndry fa teneniko zandrinay anaty raha sakafo mandrapalasa ny galibe. Fa mety zany Are tsy aloha lafiniko alohany andehany amin'ny lary De misaotra tsika rehetra tafavory eto amin'ity topo ty Atao ahoana
zao no atao hoe fitiava-tanindrazana. Ny tanitsika dia tsy maintsy azotsika ny fahaleovatena. Tsara ho fantatsika fa tsy eto ihany akory no misy ny fanomanana ohatran'izao fa manerana ny Madagasikara mihitsy tokana nefa ny paikady. Voalohany dia ny anaovana an'izay azahoana ny fitaovam-piadiana, izany hoe ny atao voalohany dia ny manafika ny tombo miaramila. Mora amintsika ny mahazo an'izany satria tsy miady rery tsika fa manampy antsika ihany koa ny Amerikanina izay mety andefa fiaramanidina mpiady ampiasaintsika amin'io fotoana io. Saingy nametraka fepetra izy ireo fa mila miady aloha tsika vao manampy zareo azo atao sakana ny hoe kalaza sy lefina ve hiady amin'ny basy. Maharesin'ny basy ny fitaovam-piaditsika rehefa eo ny firaisan-kinantsika, indrindra ihany koa rehefa manaraka ny toromarika izay omenantsika sika. Sady tadio tsara ihany koa anefa reo frantsay miseho azy mafy be reo ane ka herinandro fotsiny nanamotsanany ny Alemanina azy tamin'ny ady lehibe faharoa dia tsika koa ve ho ambakan'izany indrindra tsika manana nandray mivelo. Azafady tompoko, iza moa le ray mivelo? Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay miarabe zaho. Ray mivelo dia mpanandro ao anatin'io tranolay io no misy azy amin'izao fotoana izao, fa mbola tsy afaka mivoaka noho ny fombafombarahana. Tsarovo tsara fa ny razambe no nanampy an'andrenam-ponomerina ny adiny anglisy tsy hiditra ny lampany manjaka miadana tamin'izany fotoana izany vao nanindritra ny tananao tamin'izany fotoana izany ka kivelonandro dia nilatsahan'ny varatra daholo ireo miaramila anglisy. Darana ny ray mivelo ary mahavita lavitra mividitra ny kiakivelo izy ka zao raha mpandatsa baratra iko izany kiakivelo tamin'izany fotoana izany. Ray mivelo taranany kosa ankehitriny mahay mamadika ny bala ho lasa rano, ary ankehitriny vokatry ny fiara-miasana amin'ny mpanao odigazy avy any Egypte dia vita ny mamadika ny rano ho lasa bala. Misy rano voasina avy any Egypte matsy avy ao aminy ao ahafahany manao an'izany. Ny angatahana amintsika fotsiny dia manaraka ny toromarika omeny izay aloha ny androany fa afaka mamonjy ny fialokalofantsika sika ohatra amin'izy tsy mazava dada. Ahoana dia izay lazainy Jafara ve izany ny entina mandresin'ny mpanjanona tany? Eko, ahoana? Ohatra ny petatoko ody gasy anie izany ny tena ampiasainy. Ka inona ry seny olana amin'izany manana ny asiny anie ty tany ty mila hajaina fotsiny ny fady dia mandaitra. Jere, tsy ihany zao no manana fanahina fa ry zalahy rehetra reo jerefa velom'olona daholo. Tena matahotra ary dada, tena tsy napozy. Efa fantatrao ve ny volemon? Savony sy vovo-tsavony amin'ny fofona voasary manitra be lemon sasalan tsy misy dika amin'ny fa vovo-tsavony volemon. Fiara, lovia, trano, mangilatra ery miaraka amin'ny savony bara volemon. Ny vatana malandy lery fa volemon foana manitra, mandroatra be ary tena manadio. Tsy fo malaky ary fa efa eny amin'ny robarotra mahazatra anao ny savon bara volemon ary vaovao be ny vovo-tsavony volemon amin'ny vidiny 300 ariary. Okizay aloha sao dia lany tatahako ka mila mitsitso be fa lany tataha hony atao serieux tsy maraka mihitsy io André le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tatakoa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 10 ariary foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2 ariary tsinoa. Manakely efatra amby 20 doublé ny tataha fa tsy izay fotsiny promo be miaraka amin'ny tolotra déconnect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money tolotra misy tetesy. Vidéo ao amin'ny Super App Maxis na ao amin'ny 12320 orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara. Orange, eo anilanao. Bonjour! Efitra tsodako amin'ny fiarana amin'ny sakafo eny dia davinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka lingam-panahan'ny mba sabatra ampianakavy na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika andramo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanatenana anao. Bonjour daholo
Audio fantatrao ve ny vaovao? Ie, vaolina vaovao anitra mita efatra lasa fivaliana ny fanasana lamba sady amin'ny endriny vaovao be floral exotique lavande original vaoline manitra be sady mandotra ery vaoline miaro lokony lambanao no sy hoanivatanana vaoline mitsitsy be no sady formule vaovao amin'ny vidiny 300 ariary fotsiny hitanaiza n'aiza eto Madagasikara vaoline vita malagasy o zareo azo atao tsara nge ny velona fiompiana maro amintsika mantsy mihevitra fa hoe boatin-drakitra fotsiny fiompiana anika miompy mifahatany matantoka lava diso tanteraka nefa zany asa tena mahavelona ny fiompiana raha oara fiofanana alarobia voalohany volana avrily fiofanana akoho gasy manara-penitra sy poulet de chair milanja roky lao sasany roky telopolo andro monja araka misy 2 avrily ho an'ny fampiarana sy fanatabezana kisoa mahazo lanja hatramin'ny 6 kilao manodidina 3 volana monja ny zoma 3 avrily kosa ho an'ny fiompiana akoho kombo le karazana akoho no atsarainy azo akana tody sady azo akana hena mora karakaraina mazaka toetrandro de miampy fiofanana fiompianako mpanodidina ihany koa mamokatra tody tsara lanja sy tsara kalitao ny sara fiofanana de tena mirary 3 monja ny ray andro zay safidinao mahazo boky moimaim-poana ny fiofana rehetra aiza moa io ao amin'ny kafetaria escrantany mena io telefone 038 50 740 06 038 50 740 06 mba olona mahalala zavatra kely ihany fa tena ohatrany tsy mitombona le lasainy safara teo ka amerikanina andefa fiaramanidina piato andena ponimerina miady amin'ny anglisy bala miova rano ody gasy any Egypta tsy misy mamaly any fahazara-pitolona fa tonga teneny daholo zavy efa tena miretareta loatra le fity de ho afaka ka tsy mandinika tsony ka manaiky izay tia nanovana azy tena ina ny azoko atao fa tena karazana vela-bandrika amin'ny nampiray tanindrazandy enga ny kaotisy zany eritreritro zany de inona ny atao ary misy mantontono zany andana hoe teny mba direo kely zany olona zany e manahoana ramatoa Joly manahoana tompoko le kalindosy zao madama ikarakara ho tsaky indray izay dimila fantarao tsara ny lokaty anay ny tsy misy kay tsy misy to hitako misy vantombanto ny mandehandeha reo tokotany ireo afaka adiny roa zay miverina eny tompoko fa ono raha be zavadinao ve tsy ao tsy ao izy ka fa lasa aiza lasa nitsipika olona ny ambotsinanana izy de nianga vomaraina be teo ay ve niveriko fa hoe lasa nikomy to araka ny eniko mantsy de vitsy sisa ny lehilahy ty tanàna fa de lasa nikomy daholo loza fa fantany marina rary ny any aloha ny andry zalahy aleo miady amin'ny fahalevatena toy izay miaritra tsindry azo lena ataon'ny mpanjanaka raha zay Senegal no atao ohatran'izao efa ela lasa reny vazaha reny le tsy vaniny ty de mody mahay miresaka eo fa ono ahoana zay fa mba aiza ho any trano ny vero le tovivavy lavalava volo iny vero somary misy tandrakely eo amin'ny tarehany ao ampovoan-tanàna ny tranony ka fa tsy haiko izy zao na ao na tsy anazy fa hojereko any tena misy elako azy mantsy rehefa avany afaka elaela ino afa efa vita ny sakafo amin'izay endre tompoko efa vita izy amin'izay zay fa lasa le lika maty so ihany ko feno fetsifetsy vao tonga galy tonga de izy ny lasa nakany amin'ny vero mino afa efa lasa lavidavitra zay zareo tsy tratra ny galy eo tsony de za inona no ataoko hitako teto barabara kely teto mantsy fa ohatrany hoe lasa nitsoka daholo ny olona vao nahita ny galy sy ny ekipany de mba handeha koa
araka ny fantatra maty dia anio alina no hanafika ny tompo miaramila ry Rabeza sy ny ekipany. Eo ianao ry galy sy ny sakafonareo karakara ao miadana eo dia hamonjy ny lavabato koa. Minao fa efa lasany daholo ny olona. Ina ny lasa? Ramatoa Razoly. Mandeha ho aiza ho niza teonao no maimaika nga tsy andro sakafo? Zany hoe saika andeha hitady kitay aho. Ohatra ny kitay be dia be ireo tokotany ireo. Ka ireo ny hoe so ihany aza ny faniverina tampoka. Na tsy izany dia tsy tratrako tety ianao. Saika navatra fotsiny manko aho hoe aza tao be sira le akoho. Hay ianao saika ndositra no hitako. Valio tsotra ny fanontaniako. Nakaiza daholo ny olona teto? Tsy fantatro tompoko. Tsy fantatro ahoana? Hapaokako amin'ity bastily lohanao lasa nandositra izy tompoko fa matahotra anareo. Nandositra aiza? Haingana ianao atoro anay ny toerana nilefany. Ka tsy hitako ka. Manainga ianao. Bandy. Mivoaka ela ela. La zao ny marina fa ratsy zany mivoaka ny lohan'ity zanakao ty feno. Oka izy ka aza vonoina ho ka raha tsy milaza ny marina ianao dia maty izy. Mifona re toko. Ao fa entiko anareo. Voatazany olona lavidavitra le galy sy ny ekipany dia lasa nandositra ny alany tanàna daholo ny olona. Ro mamasolo izao no tsy hitako. Ny andro zareo koa no trano somary mitokana kely ka tsy mahita ny fahatongavandry galy. Ro bebe rangory sy rika karabeza sy ry fizeby antitra sisa ny tsy nandeha. Manambetana kosa aloha ny tanànanay misy an'ity lavabato miafin'ity mba azo ifinana. Tsy ho hitan'ny Senegal sy ry mena sofina mihitsy fifinana ato raha tsy hoe angano sy manoro. Tena mafy ny mahazo malagasy ka tena ny fahiny ny manjaka. Ary efa tonga daholo ny olona izany mifitsaritsara daholo ry reto aza misy mitabataba. Zareo azo atao tsara nge ny velona fiompiana. Maro amintsika mantsy mihevitra fa hoe boaty ndrakotra fotsiny ny fiompiana hany ka miompiompy fahatany matiantoka lava diso tanteraka nefa zany asa tena mahavela ny fiompiana. Raha ohatra ny fiofanana telefona 038 50 740 06 038 50 740 06. Vaovao be ny vovon-tsavony Volemon amin'ny vidiny 300 ariary. Itanaiza anay eto Madagasikara. Baoline vita malagasy. Aram, fa bonjour, les spaghetti tsy andiso fanatenananao. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Tolona sa valifaty. Nosoratany Tesiarzao Andriamparany. Nirina Arliva Olaravaka Lairako Toarso Nofy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanajitosa miaro fi. Mbola itoy